Ianareo ray aman-dreny ara-pinasy ara-jaja, ianareo taleny kabileta sy taleny partarety, ianareo olo manakaja sy vitsy sy miaramila sy lara-bonahitra ary ny toerana misy anareo avy, ianareo mpanao gazety avy amiaina vaky jery, ianareo vahoaka malagasy tsy akanavaka monina eto Mahajanga, manao akory aby! Tonga eto izahay androany mijoro eto alohanareo. Ny antony ijoroako eto androany anatrehany filohan'ny fanavaozana dia ilaza aminareo ny marina ny tena, hanambaranareo ny fahamarina fa ny zavatra nisy eto amin'ny firenena tia dia ny rafitra namotika any Malagasy fa mahafilohana temeram-pirenena ny tena mahasolombavambahoaka dia didinina lam-panorenana androany hanao tatitra zay vitany fitondram-panjakana zay tarihiny kolonely Andrianirina Mikaely. Raha diso tatitra ataoko aminareo androany toy, zaho mijoro eto miaraka amin'reto solombavambahoaka reto, raha misy diso ny tatitra ataoko aminareo afaka mitora vato ahy ny vahoaka eto Mahajanga androany fa hanambara aminareo aho tao anatin'ny 7 vola nijoroany zao fitondrana ny fanavaozana izao zavatry natao tamitsika vahoaka malagasy rehetra, ka raha misy diso afaka mitora vato amin'ny SITENY androany satria mijoro eto ny tenako androany hanao tatitra aminareo akoatsy ny fanaraha-maso zay ataonay dia tsy maintsy mametsaka koa izahay hoe ino koa ty raha vita hambara aminareo malagasy. Voalohany, tatitra ataoko aminareo androany, raha diso toy toroanareo vato aho. Ny mpiasam-panjakana rehetra avery, ny mpiasam-panjakana rehetra manerana ny Madagasikara dia natombo ny karamany 14% diso samary. Raha diso toroanareo vato SITENY. Bravo NAHODA. Mireharehanao zahay baka atimo any fa mitsangana nareo molovady ideka mapoasika eto milasy tomolovady mafinafy 14%. Sono 14% maro zay 14% zay raha natao calcul kadikady tsotsotra io vary tapagony ho an'ny mpiasa rehetra manerana ny Madagasikara no nomena azy tao anatiny zay nazahoana an'izay zavatra zay. Raha diso zay afaka mitora-bato. Fantanina apetako amitsika ny antony nanongana fitondrana teo aloha nandosirany raika lahiny any Dubai dia resaka délestage. Misy délestage va sa tsy misy? Zay no anambarako hoe miasa ny gouvernement. Misy kabara ataoko bakeo hoe mba nanao eza ny fitondram-panjakana nampihena ny délestage ka ambarako ijoroko eto ho fatapoko ho fatapirenena ho fata vahoaka malagasy rehetra sy akanavaka fa manomboka ny hena ny délestage manera Madagasikara. Miasa izahay fantatray fa resaka teknika ny problema ao iza moa naran-tanàna iny any Dego fa nampiantso izahay satria izahay koa nomena lam-panorenana fahefana hiantso ny gouvernemanta mba hamaly fantaniana izay apetraka vahoaka. Maheno ahy ianareo any Dego fa efa miasa ny gouvernemanta fa nantsoiny ahy minisy ny angovo hanazava amin'io vahoaka malagasy ary fotoana fohy ho voavaha koa ny any. Zavatra faharoa dia zao, orinasa malagasy maro no miasa lalana manerana Madagasikara amin'izao fotoana izao. Fifaniana ho akoho ny manambara fa ny route nationale rehetra
manerana ny Madagasikara amin'izao fotoana izao fa efa amboarina ary mahazo tombony amin'izany ianareo eto Mahajanga raha miala eto izy ve-panjay firera eto fa avy Antananarivo any nanikeo 10 heures taloha firera diso va raha volany ve-panjay Samarina taloha 16 heures asany EZAY asany gouvernemanta zay ary andraiky sinainy manambara azy satria misy olo milaza hoe filona tamera-pirenena io manao ny asany exécutif sanatria lalam-panorenana no miteny aminao hoe ambarao zay manao tatitra aminareo vahoaka ianareo no patronay tsy maintsy manao tatitra aminareo zahay eto koa ho antsika mpiasa-panjakana ia mpiasa-panjakana manera Madagasikara tsy nahazo prime tamin'ny fin d'année teo misika rehetra manera Madagasikara dia nahazo prime miasa nahodanay ity iteka mafoa tsika to place tombovavy RN7 no tsy vita soa hainareo ty fa natany malalaky soa ao zay mitatra ataoko manaraka koa dia zao ho atsika tanora iaby toy mbo volavolaina ao fa afaka ataoko tatsy ho anareo mpianatsy université rehetra manera Madagasikara fa manomboka mandinika an'io zahay amin'ny loi de finance manaraky fa hatombo ny bourse to place tombovavy tsy reko atoy hatombo ny bourse to place tombovavy fa miresaka mpianatra avao tsika fa miresaka mpianatra manao tatitra aminareo ao androany fa ny université rehetra manera Madagasikara tombo dia nomena ziro panneau solaire manera Madagasikara zay ny VITANY izao fanjakana fonavozana izao zay tariny Colonel Rangenirina Michael hainareo moa izy dika natao hoe Mikael zao arakan'izay isarary foko moa lefa mivolany zay aho fa avaty système politique raha toy zaho olo mpampianatsy ka tiako avao manazava an'izay dikany Mikael zao roa rozy arakan'izay ao raiky Gabriel mpitondra ny hafatr'Andriamanitra raiky Mikael zao dia miaramila n'Andriamanitra zay fa sa na miaramila NAHODA toy io zay ka za eto androany mijoro eto anatsianareo ary mijoro eto anatsianao président androany fa tsy misy averiko indray tsy misy développement zany arao fa tsika tsy hifandaina fa zay nampijano vahoaka malagasy rehetra zay nahatonga atsika tsy anasy zay nahatonga ny lalanareo potikio zay nahatonga fahasalamana potika fa tsy misy développement zany tsy hifandainga isika eto androany ary joroko eo zay tsy misy développement raha tsy misy fitsinjaram-pahefana tompolasy tombovavy omeo ny faritra rehetra tompolasy tombovavy ny fahefana atombo baka amin'ny commune any fa ho hitatsika eto hoe tsy hisy développement eto ary hitako miasa NAHODA io ary zahay ambarako eto anatsianareo mpanao gazety iaby eto anatsianareo vahoaka tsy akanavaka ny Mahajanga androany ambarako eto androany fa raha tsy vita lalàna ny fitsinjaram-pahefana io what happened raha tsy vita lalàna fitsinjaram-pahefana io tsy tampitsy ny fivorinay tompolasy tombovavy fa miteny anareo exécutif zahay ary isika solom-bava-bahoaka tsy hijano
raha tsy vitatsika lalàna fitsinjaram-pahefanao ho hita tsy ampandrosan'ny Madagasikara zao tompolasy tompo vavy. Farany de zao sisy développement zao aza mifamitake-tsika fa misy vondron'olo maromaro eto Madagasikara na any ivelany tia mpisaraka ny malagasy samy malagasy, tia mpiady malagasy samy malagasy. Ambarako hoe tsy misy développement raha tsy mitambatra ny malagasy rehetra. Ka manomboka androany NAHODA andriamato président atambaro ny malagasy rehetra manerana Madagasikara fa tsy izy développement raha tsy mitambatra ny malagasy. Misy olona tampisaraka atsika, raha misy olana eto amin'ity firenena ity hampisaraka ny malagasy samy malagasy, sarotra ny hampandrosatsika. Ka manomboka androany mba tsy hisy intsony ny teny manao hoe zahay avy any amin'ny faritra, na zahay avy amin'ny fivoantany, na zahay karany, na zahay vazaha, na zahay sinoa, na zahay avy any andafy, na zahay diaspora. Fa isika rehetra tompolasy tompo vavy de malagasy isika, ary ekeko iray ihany isika, ary foin'Andriamanitra ho nosy iray Madagasikara, ary nomeny teny iray ifandraisantsika rehetra, ka aoka hitambatra atsika hanoana ity fanovozana ity, fa izay no antoka hampandrosatsika tompolasy tompo vavy.